Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray dia faly mifankahita amintsika atao anatin'ity mivantana ity ho anareo rehetra ihany koa izay manaraka en différé dia tononona aminareo rehetrarehetra tononona amintsika rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Anio isika dia hiresaka ny hypnotisme. Hypnose à l'église izay ilay lohahevitra napetrako eo amin'ny écran. Iarahantsika mahita, iarahantsika malala fa be da be mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra ny fiangonana manao ny pratika ny mpino, manao ny pratika ny hypnose, hypnotisme ao anatin'ny fivoriam-bavaka, ao anatin'ny tontolo mpanompony. Omalitsika, tsy omaly fa farany teo tsika dia niresaka ny développement personnel dia nazavaintsika tao anatin'izay fa any amin'ny domaine ny psychique, any amin'ny tontolo ny conscience, ny subconscience, ny inconscience, any no misy ny filalaovan'ireo coach izay ny ankamarony izy rehetra dia iraky satana amery antsika ho any amin'ny fahaverezana ao anatin'ny filalaovany an'izay théorie, définition en développement personnel izay dia mitovitovy amin'izay ihany ny resakintsika an'io hoe hypnose à l'église, ny pratika ny hypnotisme anaty fiangonana ary ho demasika antsika amin'ny alalan'ny soratra masina ny fipetsin'ny satana ao ambadiky ny pratika ny hypnotisme izay be da be mihitsy ny fiangonana mampiasa azy io, indrindra ny fiangonana milaza azy fa mifo. Zany hoe ilay fifohazam-panahy zany dia fonosana papier cadeau hypnotisme. Ilay hypnotisme dia fonosana papier cadeau hoe fifohazam-panahy dia lazaina fa fifohazam-panahy lay eo amin'ilay fiangonana. Or anefa pratika na hypnotisme fampatoriana sommeil profonde anampino ilay pratika an'ilay izy. Zay no ho demaskentsika sy ho devolentsika araky ny fahendrena atao amin'ny baiboly anio. Vavaka vetivety ary sika. Saotranao zay ry tompo Andriamanitra ray tsy toa nomenao zao tombonandro zao ary misitraka an'izany tombonandro zany, misitraka izao fotoana izao hoentinay indrindra mamantatra zavatra indray anio manoloana ny fipetsin'ny satana dia tsy inona izany fa ny amin'ny resaka pratika na hypnotisme any anatin'ny toeram-piangonana. Ampio izay Jesosy Kristy afantatra ny tena sitraponao miainga amin'ny baiboly fa tsy miainga amin'ny assistance na fe na ihany koa torolalana avy amin'ny fisaina ny tsiraray izay milaza azy ho marantsaina sy elita ety amin'ity zao tontolo zao ity. Io ny teny ary niosotrao no angatahako Jesosy Kristy hiasa betsaka atao anatin'ny fizarana, hitondra révélation ho any anatinay tsiraray ihany voalohany amin'izany ny tenako, hitondra restauration et édification indrindra mba hisandratanao araky nefa Andriamanitra feno voninahitra anao amin'ny mahatsitoanao ao aminao izay plénitude ny gloire izay. Nihaja sy ny dera dia anao irery any ary ny anaran'i Jesosy Kristy no tomboka asian'izany vavaka izany. Misaotra ray tsy toa. Alléluia. Amen. Inona moa ty resaka hypnotisme ity? Ity resaka hypnotisme ity dia travail ao amin'ny tontolon'ny saitsika ao. Dia tsisy valaka mihitsy amin'ny resaka développement personnel fa ilay développement personnel dia miainga amin'ny conseil. Zany hoe misy olona anankiray mitonona ho coaching, mitondra torohevitra. Tamin'ny horonan-tsary farany teo isika dia nanazava tsara mihitsy ny amin'izay resaka développement personnel izay. Raha liana ianao dia afaka jerenao ny vidéo antsika farany. Dia ilay torohevitra entinao anatin'ny développement personnel dia plagiany fahendrena baiboly ihany. Ary tsindriana be da be ao ny zavatra rehetra izay ahafahana mahomby. Zay no andaminana n'ilay fikorontanany conscience sy ny subconscience sy ny inconscience ao anatin'ny fisainantsika olombelona. Ny hypnotisme
izay loha hevitrintsika anio izay eo amin'ny tontolo ny conscience sy ny subconscience sy ny inconscience ihany fa miasa betsaka travail betsaka kokoa ao anatin'ny conscience sy ny ao anatin'ny conscience sy ny inconscience tsindriko tsara ny hypnotisme dia travail bebe kokoa zany hoe mififantohana betsaka kokoa ao no atao ilay antsoiky hoe respiration profonde zay le hoe respiration profonde izay de fidirana any am'ilay tsy hita maso ao anaty fa any amin'ny tontolon'ny saina zany hoe miditra manao travail manao pratika any anatin'ny saina manao voyage any anatin'ny saina lay développement personnel dia coaching torohevitra no entina andaminana fikorotanan-tsaina fa ny hypnotisme kosa dia pratika mihitsy zany hoe lay mialatsiny ay teny somary vary aminananay ity hoe misy milaza azy io hoe modification de conscience zany hoe conscience atsika modifiena ary abotsina kokoa ny inconscience atsika de le inconscience abotsina iny manarona n'lay conscience atsika sarotsarotra raisina le izy de rehefa voasarona lay conscience atsika de ao anatin'ny sommeil profonde isika de ao am'izay no miaina sy ampiaina misy hypnotiseur mampiaina anao an'izay abotsiny amin'ny alalan'ny pratika bien rodé ary misy point izay hoe tena hoe kendrena mihitsy hoe eo ny déclenchena le izy dor de matory am'izay ianao de tafiditra ao anatin'lay sommeil profonde tafiditra ao anatin'ny état hypnotique dia baikona fotsiny am'izay ianao ao anatin'lay sommeil profonde amené ailleurs hoentina any ankoatra hoentina amin'ny fahitana tontolo hafa ao anatin'lay domaine hoe inconscient lay inconscience anao nabotsina nanaromana an'lay conscience anao alléluia ity resaka hypnotisme ity ry havana amin'ny maha sommeil profonde azy mialoha amin'ny hidirantsika amin'ny paragraphe spirituel dia pratique bien rodé ho iaho teo maninona no hoe pratique bien rodé tsy misy hafa amin'ilay fizarantsika farany hoe développement personnel resaka coaching mianatra ilay olona mandrato fahaizana ilay olona misenrichir am'izay définition hoe domaine développement personnel zay le olona de manana ny ato rehetra izy ny mot-clé rehetra izay tsindrina fa afaka ho sosikevitra hampitony fikorotanan-tsaina resaka développement personnel zay de ao daholo ny phrase rehetra ao daholo ny mot-clé rehetra ao daholo ny teny fampaherezana rehetra atramin'ny verset biblique satria raha nanaraka n'ilay fanazavatsika farany ianareo dia mampalahelo fa ny tontolon'ny filazantsara de lasa resaka coaching développement personnel fa ny hypnotisme kosa maha teknika efa bien rodé anazy izay filalaovana ny inconscience anao ary fanabotsonana an'izay inconscience atsika izay manoloana ny fahatsapatsika ny conscience atsika ka araky ny fandratovana sy ny fahaizana efa noratovindreo olona ireo am'ilay hoe teknika bien rodé dia alefa ny étape par étape mihitsy attireny ny attention anao aloha lay fahatsapanao ohatra hoe eo ianao
tsy haiko nareo rehefa nanatrika an'ilay séance na hypnotisme ireny eo ianao de hoy izy hoe écoute ce que je viens de vous dire enoy izao zavatra lazaiko zao attireny ny attention anao satria izy efa lalitsaina amin'ilay domaine izay hiasany dia mahafantatra izy au moment précis hoe ireo fa réceptif ilay olona mandray tsara n'ilay zavatra teneniny mitovy amin'ny satana makafana mihitsy zany a de rehefa hitan'le olona araky ny afetseny satana dia fetsy noho ny biby ty rehetra rehefa hitan'ilay hypnotiseur fa attiré tsara ny attention an'le olona zay le hoe conscience mbola conscient le olona eo dia déclencheny am'izay lay fidirana pénétrer amin'ilay voile izy entre ny conscience sy ny conscience sy ny inconscience azavaiko zay rehefa avy eo pénétreny ary manao déclic izy trobarany iny voile iny a eo am'izay izy no manao hoe dor matory ozy ary misy point tsindriny aminao a na tsy manindry point akory izy a arakaraky ny efa fahamatorana ananany grade zany mahypnotiseur azy azavaiko le hoe mitrobaka voile misy sosona anankiroa manasaraka ny conscience atsika sy ny inconscience atsika sy ny subconscient atsika ireo no mampifandray atsika amin'ny nerve zany eo amin'ny ati-doha atsika eo amin'ny fisainatsika eo a par rapport amin'ny réflexion atsika quelque soit hoe subconscient atsika no mamoa atsika na ny inconscience atsika no manetsika atsika na lay conscience atsika no mampihetsika atsika de misy sosona anankitelo ohatrany hoe voile manasaraka andreo ohatrany hoe ny fahotanareo ny hevitra mampisaraka anareo amiko i Andriamanitra Tsoto ka mahatonga ahy tsy hiaino ny vavakareo tadidinareo ihany koa Jesosy Kristy rehefa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana izy dia niantso mafy tamin'ny feo mahery izy Eloi lama sabachthani de niaraka tamin'izay a dia nisy éclipse totale ary nofitrofotra ny tany nisy tremblement de terre tamin'ny ora fahatelo hatramin'ny ora fahaenina itsio fa mety diso am'izay de niaraka tamin'izay dia rofotra ny lamba atao amin'ny tempoly déchiré lay voile satria misy an'ilay dimension nijaniny Jesosy Kristy dimension olombelona fa à partir an'le hoe cri à partir an'le hoe antso satria lay feo an Jesosy Kristy de feo an'Andriamanitra na de hoe misy partie olombelona ary izy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana de iny voix iny lay feo an'iny no lay hery satria iny lay feo préfiguration famoronona atao amin'ny sanediny hoe misy mazava dia nisy mazava alleluia fa eto ndray dia misy an Jesosy Kristy miteny hoe Eloi lama sabachthani de mahery lay feo de mitrobaka an'ilay voile lay dimension manasaraka ny dimension terrestre sy ny dimension céleste lay sosona anankiroa zany a céleste sy terrestre de à partir an'ilay voix feo an Jesosy Kristy dia ino no manatrobaka an'ilay dimension dia misy eo am'izay ny manifestation divine manifestation céleste rofotra ny lamba atao amin'ny tempoly a mitsangana amin'ny matany apasana sy ny sisa rehetra de izay ihany koa ny plage any satana ary ny any amin'ny tontolo ara-panahy de mahay an'izany daholy pratique zany zavatra resantsika zany isika rehefa ohatran'izao vatana iresantsika sy vatana iainantsika zao conscience de matory isika misy ndray ny état de sommeil entre andreo misy sosona de ny dimension anankiray hoe matory isika ary ny dimension anankiray de hoe isika conscient rehefa matory tsika de ao anatin'ny état sommeil ny inconscience antsika ndray no miasa betsaka am'izay ary ny subconscient antsika koa de mitahiry mémoire any amin'ny saina daholo zany ary nerf mitoy amin'ny ati-doha miara-miasa am'izany mahazo ny cellule sy ny vatana rehetra de io déclic io par expérience hain'ireo hypnotiseur ireo tsara de hoy izy am'izay matory dor de raisin'le olona de matory le olona
dia manomboka eo dia en état de sommeil profonde ilay olona anankiray victime. Hatreo zany dia misy olona victime ary misy hypnotiseur. Misy olona ao anatin'ny état de sommeil profonde ao anatin'ny tratran'ny hypnotisme, dia misy tsy maninona izay lazantsika azy na guru na maître na tsy fantatro hypnotiseur. Dia manomboka eo lay hypnotiseur dia milalao an'ilay olona am'izay. Imagine t'as une trottinette devant toi, zany hoe lay olona am'izay no mampiaina fiainana an'ilay olona ao anatin'ny état d'inconscience. Zay le hypnotisme zay. Dikan'izay dia hoe eo ampelantanan'ilay olona tanteraka ny émotion an'ilay olona victime, eo ampelantanan'ilay hypnotiseur 100%, satria teny hoe 100%, ny état an'ilay victime tratran'ny hypnotisme. Dia mandeha am'izay ny fampahitana any amin'ny tontolon'ny astre. Za zao ny témoin an'izany olona tamin'izaho nanao vacances dia nahita tsara mihitsy étudieko tsara mihitsy ny fomba fiasany. Eo izy manao hypnotisme dia za eo akaiky eo mijery tsara étape par étape miaraka mivavaka ihany satria du moment anao manatonan'ireny olona ireny dia misy esprit misy dégagé miangy amin'ny tenany dia zay mahatonga ny olona rehetrarehetra ho réceptif sy tsy réceptif. Fa za eo akaiky eo afaka tsy réceptif ihany koa, ary za koa tena tsy manaiky mihitsy hoe natondrony ary hoe avy non, tsy omeko azy ny tenako. Mazava ny soratra masina, atolory ny tenanareo atao fanatitra velona, atolotra an'izy, atolotra an' Jesosy Kristy fa tsy atolotra na olona anankiray hypnotiseur anaovany expérience sy olona aloviny ny tontolon'ny conscience-ako sy ny inconscience-ako. Dia manomboka eo iaho dia milalao anao lay hypnotiseur ao anatin'ny anao hoe dans un état en sommeil profonde. Alléluia. Malalaka be moa tsy ty resaka hypnotisme ity amin'izao vanim-potoana iresantsika zao généralisena. Zay zany le lazako azy. Mialatsiny amin'ny tenan'izany satria misy ny hoe resaka hoe hypnose médicale, misy ny resaka hypnose spectacle, ohatran'ireny resaka foire sy cabaret sy any amin'ny fiangonana ireny. Hypnose spectacle ireny. La hypnose médicale dia ohatran'ny hoe misy olona te hiala sigara izy. Aty amin'ny tany mandroso tena efa courant be zany zavatra resantsika izany. Dia manantona hypnotiseur izy, dia iny zany no hoe mpitsabo azy. Dia ampidirina ao anatin'ilay sommeil profond izy inspirer, expirer profondément sy ny sisa rehetra jusqu'à le hoe tonga eo amin'ilay dimension hosarahana. Le lazavantsika teo hoe conscient lay olona ho ampidirina ao amin'ny intende état d'inconscienment. Dia lay maître no manao an'ilay déclic, mandrofotra an'ilay voile manasaraka an'ireo zavatra roa ireo. Dia izay le hoe modification de conscience, modifier le conscience ho amin'ny état de conscience, zany hoe le conscience anao fahatsapanao zany modifienao, tsy atsapateny ianao. Zay le teneniko teo abotsina ny tsy fahatsapatena anao, ny tsy fahatsapana amin'ny sainao, tsy fahatsapat-saina abotsina. Dia asarona tanteraka ny conscience anao. Rehefa mipetraka tsara ilay déclic eo, moment tsara mihitsy ao anatin'ny timing zay fantatry zareo maître mpikarakara sy mpikirakira azy io. Dia rehefa tafiditra ao anatin'ilay sommeil profonde amin'izay le olona en état hypnotique, hypnotisé, dia lay olona amin'izay no migérer ny émotion andrehetra, migérer ny any amin'ny tontolon'ny sainy any, miviravira, mikirakira, ohatry mitetika hena, ity ratsy dia ampidirina ao anatin'izay izy hoe en état d'inconscient izay ny zavatra positif rehetra sy ny zavatra mamiratra rehetra. Imagineo miakatra any amin'ny planète Mars ianao, imagineo mandeha avion ianao, fa tena ohatran'ny mandeha avion mihitsy le olona. Imagineo manidina ianao dia lasa koa le olona manidina, nefa izy inconscient, zany hoe viraviraina mihitsy zany le olona, voaviravira en état d'inconscientement. Dia izany ny zavatra misy any anaty fiangonana. Ho avy antsika rehefa avy eo. Tiako isika hieritreritra hoe misy zavatra grave be
misy zavatra za tsy tena hoe mampatahotra satria tsika mazanak'Andriamanitra tsika tsy tokony hanana tahotra zany. Misy zavatra tena hoe loza misy danger be tena hoe mitatao zay tokony hirata ny masonao ny masotsika ary miainga foana amin'ny fahendren'ny baiboly malona ny efipetsin'ny satana satria malitsika ny resaka développement personnel nisy fotoantsika ny resaka spiritisme efa nisy fotoana koa tsika ny resaka voyage astral nisy fotoantsika ny resaka occultisme androany indray tsika miresaka ny tontolon'ny hypnotisme ny tiako tsindrina ao anatin'izany rehetrarehetra izany de hoe aoka hisokatra ny masonao fa satana dia miasa amin'ny maha ange dessus azy ny apahatelon'ny anjely de nazery ary zay hoe apahatelon'ny anjely zay des multitude des anges des millions tsy voaisa mihoatra an'izany de miasa amin'ny diversité an'izany satana misy satana hypnotiseur misy satana spécialiste amina monsieur montré amin'ny développement personnel misy satana monsieur montré amin'ny resaka séduction misy satana monsieur montré amin'ny resaka politique zany ny zavatra tiako ampitaina aminao hoe tena hoe betsaka tena betsaka zay le diversité des multitudes de théories de idéologie ary na de hoe religion ara i fait partie daholo zany sokafo ny masonao amen tsara ny tompo ity resaka hypnotisme ao amin'ny tontolon'ny nerf sy ny cerveau miaingany amin'ny subconscience ny inconscience atsika ity lalaovon'ny olona anankiray dia ohatra hoe misy olona manana phobie izy na manana tahotra izy zay inexplicable hoe pourquoi matahotra halakely ohatrin'iny na matahotra tsy fantatra hoe vitsika na je ne sais pas de traitendry zareo hypnotiseur hoe esorina lay fatsapany lay conscience-ny de ampidirina ao anatin'ny état d'inconscience izy de traité nanaovana thérapie ao anatin'izay ary viravirain'ilay olona ao anatin'izay izy nefa danger be izay ary teto sika de efa namerimberina foana hoe ao amin'ny saitsika ao ny tena champ de bataille en démonie de voilà ça explique tout hoe ny zavatra resahantsika du moment hoe misy milalao ny émotion anao misy milalao ny conscience anao ny subconscience anao ny inconscience anao ao amin'ny tontolon'ny sainanao ny émotion anao ny saintim-ponao du moment misy olona na coach na maître sage na fiangonana na ohatran'izany milalao an'izany de azadino ty définition miako anao ty fa ny devolo no milalao tia milalao ary tia mandendihy ao amin'ny tontolon'ny saitsika ao amin'ny tontolon'ny émotion atsika sy ny tontolon'ny âme atsika ao averiko tsara hoe tena champ de bataille en devoly de amin'ny tontolon'ny saitsika donc zany ny resaka hypnotisme que ce soit hoe positif hoy ny olona ary généralisé na izay kaiza hoe positif ny resaka hypnotisme tahaka ny hoe développement personnel sy ny sisa satria mitondra solution mitondra apport entina mandamina toe-tsaina sy toe-posy fikorontanan'ny olona anankiray entina mongorana ny tahotra entina mongorana ny fiakinandohan'ny olona anankiray amin'ny sigara ohatra na amin'ny toka na amin'ny vehivavy na amin'ny zavatra ohatran'izany de généralisena izay kazay ary tsindrina bebe kokoa mba tsy afahanao mahita fa hoe misy soratra masina misy baiboly misy tenin'Andriamanitra misy Jesosy Kristy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana maty hamonjy atsika mba tsy afahanao mandray an'izay saloha izay de ireny zavatra ireny no apoheny zao tontolo zao mondialisation mba ho voaray anao hatrany sy ho lasa fiainanao ary ho zatran'izany izao taranaka izao ka tsy mila intsony filazantsara tsy mila intsony tenin'Andriamanitra tsy mila ny fanomezam-pahasoavana tsy mino an'izany resaka hoe miracle sy ny don de l'esprit isan-karazany zany fa hoe afa metsifetseny zany business zany oui tena misy zany côté zany fa tena misy ihany koa ny vérité biblique miainga amin'ny tontolo ny soratra masina saino ny zavatra any ambony zay afaka mitondra solution tsara ho atsika amin'ny resaka sigara amin'ny resaka fiakinan-doha isan-karazany amin'ny resaka dépendance amin'ny resaka possession amin'ny resaka tsy fombiazana isan-karazany
fa katsao aloha ny fanjakan'andriamanitra sy ny famarinany dia hanampy anareo izany rehetra izany. Alleloia. Sokafo ny masonao. Hiampitaritsika any amin'ny resaka plan spirituel araka ny soratra masina manoloana ny ity sujet atsika an'io ity hoe hypnotisme ity. Voazavantsika tsotsotra izay hoe ohatrany ahoana ty resaka hypnotisme ity, aiza ny travail atao amin'izy io, iza no midéclencher an'izy io, entrant de sommeil sy ny sommeil profonde sy ny état de conscience sy ny sisa rehetra. Mino fa efa misy zavatra voarainao anatin'izay. Fa hiditra plan spirituel isika hoe vao ny andoha ny fahalavona tao amin'ny sahany edena i Adama sy Eva rehefa nalainy Satana fanahy dia misy kisary tahaka an'izao. Io misy an'i Satana, Genesis 3, hypnotiseur. Maka fanahy ny Eva, ainsi de suite, azo panahy ihany koa i Adama dia lavo ny zanak'olombelona. Conscient tsara nefa i Adama sy Eva no tenenin'Andriamanitra hoe ny vo rehetra ao amin'ny sady azonareo hoanina fa ny vo eo ampovoan'ny sa ihany dia ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy no aza hinananareo fa amin'ny andro hinananareo azy dia ho faty tokoa ianareo. Misy kosa i Adama sy Eva dimension sosony i Adama sy Eva endrik'Andriamanitra no foronina tamin'ny vovotany dia nasiana roaka sofla fofinaina mahavelona. Zay ilay dimension voalohany zay. Misy Satana hypnotiseur. Hanky vare. Zany ve nolazainy hoe Elohim mataminareo? Oui, makatsy makaroa. Tsy ho faty sy akory anareo fa sy sisa rehetra. Satana dia fetsiny ny biby rehetra. Ary ny déclencher ny Satana, ny trobarany Satana, lay lien sosiny hoe par jalousie, Satana sady vengeur ihany koa, esprit vengeur, sady mivenger an'Andriamanitra foana Satana satria Andriamanitra no nanjera azy teo amin'ny seza fiandrianany amin'ny mampidera azy. Azadino zay dia voasazy izy dia nanjera tao amin'ny sahany edena efa nazavaintsika izay. Dia mbola itoy izay sazony izay jusqu'à ce hoe afatotra any amin'ny farihy mirehetrafo izy. Ary mbola ho avy lay saziny grande tribulation hoe Jesosy Kristy nanambarany teo izao dia nahita ny Satana latsaka avy any an-danitra amin'ny fahatezerana lehibe. Grande tribulation indray zay, tena hoe atera mihitsy Satana ary ny kitana iraraka. Amen. Any amin'ny boky Matteo. Zay hoe kitana miraraka zay dia ny devoly, lay ange dessus, reo astra mamirapiratra, zay mantsy Satana zay. Mamirapiratra, miraraka. Dikany hoe miraraka dia hiparmiatsika mihitsy izy dia miaraka amin'izay amin'ny se révélé lay lehilahy anota. Ary amin'izay fotoana izay efa nazavaiko zay, efa niteneniko zay, dia tsy hisy fijaliana toy izany intsony, tsy hisy fanaintainana toy izany intsony, ary tsy mbola nisy ohatran'izany, ary tsy hisy intsony hiantso fahafatesana ny olona fa tsy ahita. Grande tribulation. Dia ny déclencher ny Satana io état hypnotique io tamin'ny alalan'ny resaka séduction sy ny saisirany conscience ny Eva izy. Hanky vare sy ny sisa rehetra, Eva koa nanisy porte ouverte. Zay nele izy ny olona hitanareo ny olona manolo tena hanao pratika ny hypnotisme mais cela veut dire hoe misy porte ouverte amin'ny tenany. Ary zay ny tsy amlorako ny tenako amin'ireny olona ireny. Ny any amin'ny dokotera rehefa tsy fidiny miaratsiny amin'izay fitenenana izay. Raha pitsika mantsy ny ohatra amin'ilay resaka hypnotisme, hitanareo zany any amin'ny dokotera manisy anesthésie izy rehefa hitsabo antsika hanao opération, anesthésie locale na générale. Au niveau any corps zay, métaphysique, zany hoe asiana produit zay efa technique bien rodée ihany koa sy étude approfondie précis, zay foana le izy. Saina, tolon'ny saina, fatakaratsika olombelona, dia arak'izay dia misy an'ilay hoe reto ny fanafody mety amin'ity olona ity, ataony analyse de sang sy ny sisa rehetra, dia ity ny tena anesthésie
tena afaka mampatory an'ity olona ity dia asina n'ilay vatan'lay olona dia matory izy inconscient en état sommeil profond lay olona de atao amin'izay ny opération rehetra zay tiana atao de ohatra n'izay ihany koa le izy fa tsy fanafody au niveau ny corps fa any amin'ny tontolo psychique any amin'ilay resaka inconscience atsika sy ny conscience atsika any ny travaillandry zareo misy an'izay opération zay technique bien rodé de izay koa ty zavatra an'sio tatao amin'ny sanedena ity de noopéren'ny satana eva niaraka tamin'izay dia lavo tao anatin'ny sommeil profonde amin'izay ny zanak'olombelona dia tafasaraka tamin'Andriamanitra voaroka tao amin'ny sanedena io lay sosiny de lasa ty amin'ny dimension terrestre amin'izay misy atsika izany hoe ny vanim-potoana iainantsika izao zany raha izay ohatra nitondrantsika zay hoe niainga atao amin'ny sanedena nisy an'ilay série sy senetina hypnotisme nataon'ny satana izay de rehefa tratran'ny rehefa hypnotiser i Adama sy Eva ny zanak'olombelona de ny état misy atsika zany de ao anatin'ny sommeil profonde ny zanak'olombelona amen ara-panany zavatra apitaiko aminao ao anatin'ny sommeil profonde ny olombelona de ampistrahany satana amin'izay fa vetavetana ampistrahany satana resaka célébrité ampistrahany satana laingalainga ampistrahany satana théoria politika sy ny zavatra ohatran'izany ampistrahany satana sy ny sisa rehetra izany hoe ny olona rehetra zay tsy nanolotra ny tenany an' Jesosy Kristy zay tsy nanolotra ny tenany tsy racheté tsika mantsy na manolotra ny tenantsika raha mbola alevoary hoe ao am' Jesosy fe satria ao am' Jesosy marina satria ilay hoe manolotra ny tenantsika isika de ezaky ny tenantsika izay tsy misy manahy manantona ay hoy Jesosy Kristy raha tsy nomeny raiko avy any an-danitra tsy misy mahay manantona raha tsy nomeny ray misy poa be zany zavatra resantsika izany zany hoe ny tontolo ara-panahy sy ny fahatanterahanao amin'ny tontolo ny soratra masina ny accomplissement dia tsy manana accès amin'izany ny ezako ny fiezahako ny fisainako sy ny fieritreretako tsy manana accès amin'izany ny resaka développement personnel tsy manana accès amin'izany ny resaka hypnotisme sy ny sisa rehetra ka ny olona rehetra izay tsy ao am' Jesosy Kristy tsy prisonnier de Christ tsy en Krista izany ary zany no mahatonga ny olona misitraka toka misitraka zigara misitraka vehivavy misitraka sisisela satria tsy conscient izy zay le état de conscience ao anaty sommeil profonde izy tsy conscient izy fa danger ho anazy any io zavatra proposen'ny satana sy ampiain'ny satana azy io ny olona anankiray de misitraka toka izy mba hanadinoany problème zany hoe thérapie ho azy ny toka ny olona anankiray dia mihinana sigary izy na mihinana katy izy mba hampatanjatanjaka anazy fa raha tsy zany na kola ihany koa fa malemy ny ozatrany satria misy zavatra tiany tanterahana amin'ny alalan'ny filan'ny vatany resaka métaphysique ohatra ozatra fa izany rehetrarehetra zany de tsy misy resaka salut izany rehetrarehetra zany de ao anatin'ity domaine resantsika ty hoe sommeil profonde créneau bateau ampidiran'ny satana atsika ireo zay tsy manana an' Jesosy Kristy dia ny karazana fisitrahana an'izao tontolo zao mandehana any amin'ny boîte de nuit fa any no ahitanao fifaliana any no ahitanao firiadanana any no ahitanao vady sahaza ho anao any no ahitanao sy ny sisa rehetra filany nofo anao raha maimay ianao sy ny sisa rehetra thérapie ho anao any tanyreo amin'izany lay hoe ao anatin'ny sommeil état profonde ny zanak'olombelona amin'izao vanim-potoana izao ary ho faty amin'ny fahotantsika isika ozy ny soratra masina mifoaza ianareo zay matory
dia ampazavanao Jesosy Kristy. Mitohy daholo ny soratra hitanareo fa miratrape-antsika foana ny vérité biblika. Malona ny pratika misy ety amin'ity zao tontolo zao ity, malona ny zavatra misy zay velary ny Satana eo anoloantsika. Ny efipetsy amin'ny fampiasan'ny Satana, agent selita be da be isan-karazany ao anatin'izay resaka efipetsy izay. Raha vakitsika ny Petera voalohany toko faefatra andininy fahatelo. Petera voalohany toko faefatra andininy fahatelo. Fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanao ny jentilisa tamin'ny nandehanana tamin'ny fijejojejoana sy ny fanirian-dratsy sy ny fimamona sy ny filalaovan-dratsy sy ny fisotrotoka ary ny fampotsampy izay fady indrindra afaka pitsika sy ny sisa rehetra, ny fanolanana, ny famoahana volamena, ny escroquerie, ny tsy fanajantsika izay masina, ny tsy fanajantsika ny ray aman-dreny, ny tsy fanajantsika ny didy izay voasoratra ao amin'ny boky ny lalàna, ny didy roa lehibe indrindra tiavana Jehovan-Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra, ny herinao rehetra, tiavana namanao tahaka ny tenanao, ainsi de suite, aza mamono olona aza mijangatsanga. Manao azafady. Eto ny soratra masina araka ity Petera voalohany toko faefatra andininy fahatelo ity dia mampianatra antsika hoe ampy izay. Ampy izay ny état de sommeil profonde iainantsika. Ampy izay ny andro izay ampatorian'ny Satana antsika ao anatin'ny terapia izay Satana no mametraka azy amin'ny farany tantsainy ao anatin'ny diversité isan-karazany izay entiny mampanaiky atsika sy mampino atsika toy ny hoe fanasitranana izany raisitsika izany, ora nefa tsy misy resaka salio ao anatin'ilay izy. Ampy izay ny état de sommeil profonde, ary izay indrindra no antony nahatongavan'i Jesosy Kristy. Alleloia. Izay indrindra no antony nisehoan'i Jesosy Kristy. Romanina toko 5:5 vakitsika vetivety. Romanina toko 5:5 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fonom-bolam-panota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Misy an'izay fitiavana avy amin'Andriamanitra izay, misy an'izay amour grand A izay inconditionnel, amour agape. Nasehony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Romanina toko 5:5 hoe fa Andriamanitra nampiseho an'izay amour izay fa isika ao anatin'ny état du sommeil profonde mbola rasy adamika, zany hoe mbola tena kibon'ny dada sy mama isika, misy an'ilay sémence adamika, tratran'ny hypnotisme atao amin'ny sahanidena, ilay vatatsika rotodrotika, ilay sémence atsika, ilay ADN atsika misy ota fahafatesana zay tsy haitsika ny manala azy, zay tsy haitsika ny manadio azy, zay tsy haitsika no manao purification azy, tsy à partir en développement personnel, any mantsana izy tsy à partir ny resaka hoe hypnotisme, tsy mahala n'ilay ota rasy adamika atao anatin'ny tenatsika no lovaitsika atao amin'ny sahany tena izay. Fa eo indrindra ny misy an'ity Romanina toko 5:5 hoe fa Andriamanitra nampiseho ny fitiavana, amour grand A, fa mbola tsy ary akory isika, mbola hoe en état vatana rasy adamika mpanota, ianareo dia devoly, ianareo dia tananaky ny devolon'ainareo. Maty hamonjy antsika Kristy. Mila misaisiran'izany mesazy zany ianao. Tsy fantatro za mandefa mesazy aminareo mpilalao, olona ao anatin'ny hypnotisme. Afaka atao pratika zany fa tsy hiditra amin'izany tsika. Mandefa mesazy ihany koa aminareo zay nanolo tena ny viravirain'ireny olona ireny. Maty Jesosy Kristy hamonjy antsika. Nampiseho ny fitiavany amour grand A.
fa io fitiavan Jesosy Kristy io lay aina tolony teo amin'ny azo fijaliana ra sy ny tenany ny ra dia aina tora milazan'izany amafisiny bokin'ny Hebreo tsy maintsy diovina amin'ny ra avokoa ny zavatra rehetra diovina amin'ny ra ny vatako sy ny tenako lay misy an'ilay semonsa hoe devoly rainareo misy an'ilay semonsa nandavo atsika tao amin'ny sahany tena misy an'ilay graine misy an'ilay zavatra anatin'ny lioatsika mahampanota atsika iny tsy vitan'ny dokotera ny manadio an'iny tsy vitan'ny infiltration zany tsy vitan'ny opération izany tsy vitan'ny savant sy ny mathématicien izany tsy hainy manaporofo an'izany tsy vitan'ny manadio an'izany fa apartirany hoe mino anao mandray an Jesosy Kristy manolotra ny tenanao apartiran'izay mamovo mendrika ny fibebahana dia miroso makany amin'ny fahaterahana indray Jaona toko 7:7 Jaona toko 7:7 azagaga ianareo hoy Jesosy tamin'ny Nikodemosy fa tsy maintsy ateraka indray ny olona satria izay le hoe rehefa ateraka indray isika nateraka nofo dia nofo tamin'ny alalan'ny permissive resany tiako tenenina amin'izany mialatsiny afaka azo be am'lesaka an'izany fa ho tany ateraka ny fanahy dia fanahy avy any ambony tenin'Andriamanitra surtout lay aina ra natolotra Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izay mihinana nofoko sy misotro ny rako manana fiainana mandrakizay alliance ao anatin'izany ihany koa dia misy an'izay régénération izay lay ra teo amin'ny hazo fijaliana lay aina teo amin'ny hazo fijaliana iny lay very tao amin'ny sahany etena fofinaina mahavelona roaka dia iny ndray no mirestore atsika mandray an'ilay hazo fijaliana finoana pratika miditra ao anatin'izany lalina be zany zavatra resantsika izany milomano ao anatin'izany ianao batisa ao anatin'izany dia ao ianao ny diovina amin'ny tenin'Andriamanitra ao ny fanamasina no manao ny travail asa ohatrany hoe vehivavy mitondra vohoka sy volana dia misy ny travail fa tsy hoe tout-de-suite ianao dia teraka oui Dieu de Dieu izy éternel izy El Shaddai izy tout puissant izy afaka manao an'izany tout de suite izy fa raha ny lojika dia misy ny travail 9 mois ho an'ny vehivavy miteraka dia misy ny fanahitana dia ohatran'izay ihany koa ianao misy ny zavatra be da be ny épreuve sy ny batisa isan-karazany hatrany amin'ny batisan'ny afo possible mihitsy zany fanamasina mitondra anao amin'izay fahaterahana izay tsara ny tompo dia miala daholo amin'izay ilay semonsa hoe devoly rainareo ny terahantsika lay nalavo atsika tao amin'ny sahany tena vatana vaovao indray tsika fa tsy lay vatana zanaky ny devoly raitsika tsara ny tompo fa fonombola mpanota isika dia maty amonjy atsika Kristy tsy fantatro raha tsy sapanao ny sensan'izany tenin'Andriamanitra izany tsy voalanja atsika izany fa ny teneniko anao fotsiny dia hoe meza ianao mangata toe-po amin'Andriamanitra ahafahanao misezira an'izany message zany hoe fonombola mpanota isika dia maty amonjy Jesosy Kristy tsara ny tompo vakitsika ny Matthieu toko 1:7 Matthieu 11:28 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivaky toy izao makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mahavisatretana fa izao no anome anareo ny fitsaharana atao anatin'ity le hoe sommeil profondity rehefa miaccepte ny tenin'ny soratra masina isika hoe mifoaza ianareo izay matory fa ampazavanao Jesosy Kristy isika ilay ao anatin'ny sommeil profonde mitady thérapie any amin'ny boîte de nuit mitady thérapie amin'ny tokasikara mitady thérapie amina vehivavy mitady thérapie sy soulagement any amin'ny coach isan-karazana développement personnel mitady thérapie any amin'ny hypnotiseur sy ny sisa rehetra mankanesa any amin'ny Jesosy Kristy eo lay appel teo tsika dia niteny hoe fa fonombola mpanota isika dia maty amonjy atsika Kristy
tsy nijana tamin'izay lay fitiavan'andriamanitra fa amin'ny mahafitiavan'andriamanitra ny fitiavan'andriamanitra zay mitepy foana isan'andro tsy fantatro raha tsapanao fa ny zavatra misy rehetra dia tokony ho tsapanao fa hoe fitiavan'andriamanitra raha mipoaka ny ady any Ukraine sy ny vao nipoaka ny ady ny Ukraine sy ny Russie sy ny Occidentaux dia ho ia hoe fitiavan'andriamanitra izany satria misy an'ilay accomplissement ny baiboly misy horohorontany misy faminina misy ny tondra-drano misy fitiavan'andriamanitra izany satria manao rappel tsika ny sitrapony foan'andriamanitra mampatsiahy atsika mifoaza ianareo izay matory fa ny zavatra misy au contraire tellement le olona tellement isika génération isika zanak'olombelona efa dépendant tanteraka diso mahatoky an'ilay hypnotiseur ny coach na développement personnel isan-karazany ireo mpanao thérapie isan-karazany sy ny mpitsabo sy ny voyance sy ny médium sy ny sisa rehetra dia mamony sofina ary manaika ajambainy devoly tsy aheno intsony ilay feo hoe mifoaza ianao zay matory zany hoe tokony ifo zany tsika ao anatin'izay état de sommeil profond izay ary mamaly an'ilay antso ny accepter mandray an'ny valeur an'ilay teny mandray an'la sens manao pratika miaina an'ilay hoe fa fonombola mpanota isika dia maty amonjy atsika Jesosy Kristy dia le fahafatesana araka ny lazavaintsika teo a misy an'ilay révélation an'ilay aina mirégénéré atsika mitondra atsika any amin'ny fahaterahana indray a manala n'ilay semence mahampanota atsika zay tsy afaka efaitsika tsy afaka isoron'ireo karazana coach isan-karazany sy mpanao thérapie sy ny magicien sy ny savant sy ny professeur sady tsy voaporofony alleloia Galatiana toko 5 andiny voalohany Galate 5:1 ho amin'ny fahafahana no nanafahan Kristy atsika ka tomera tsara fa aza mety ho azon'ny ziogany fanandevozana intsony amara-paranazy tsika rehefa mandray an' Jesosy Kristy isika raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo tsy mila hypnotiseur izany tenin'Andriamanitra dia ampy ary miainga amin'ny finoantsika alabazy ny soratra masina dia afaka mitondra atsika amin'izay fanasitranana izay tanareo isaky nanasitrana olona Jesosy Kristy dia hozy foana hoe ny finoanao no mahavonjy anao hitanareo tsara endrika le any amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 Petera tsy nanao science na hypnotisme izy marina fa niteny izy hoe mpanjino izahay ozy dia ozy ny apôstôly tao amin'ny tepolo hoe tsy manana ninino omena anao izahay tsy misy resaka sommeil profond tsy misy resaka hoe ampidirina na hoe coach amina ohatrany fivavahana amin'izao hoe ampahirezina amin'ny tenin'Andriamanitra ny olona coach na développement personnel positivena positivisme raha meno andro Josy Mahery reny nareo a Josua dia zany ny ireo pastora rehetra eo Madagasikara mampiaina culte de personnalité mandrantiranty 4x4 sy avion sy ny sisa rehetra reny a coach na développement personnel daholo reny mialatsiny amin'ny tenan'izany ainsi de suite mikerakera dimy mavokatra miainga amin'ny doctrine isan-karazany sy ny verset isan-karazany a bref fa zavatra tsotra ny tendren'ny apôstôly teto hoe tsy manana zavatra omenanao izay tsy manana science thérapie atao aminao izay fa ozizy fotsiny hoe zay anananay no omena ianao Jesosy Kristy tenin'Andriamanitra ato no misy ny fanasitranana ato amin'ny tenin'Andriamanitra ato misy zavatra be da be ao a misy ny fanomezam-pahasoavana manasitra anao misy ny fanomezam-pahasoavana amin'ny fitenena amin'ny fiteny tsy fantatra ao misy fanomezam-pahasoavana ny amin'ny famantarana ny fanasamihafa ihany koa misy fanomezam-pahasoavana maminany ao misy fanomezam-pahasoavana sisisa rehetra ohatran'izay koa ny ministera sy ny taleta sy ny zavatra rehetra ampy tsara andaminana ny fikorontanana misy a eo amin'ny tokantranoko a na eo amin'ny tenako a na eo amin'ny vady aman-janako a raha misy aretina misy marary avy eo aminareo aoka izy apakan'olona dia anositra diloilo amin'ny fiangonana misy tenin'Andriamanitra sy teny fikasana be da be eo afaka atao pratika amin'ny alalan'ny finoana arahana azy bokony Jakoba mino a dia manao an'izay asa izay andray mianarana izy
sotro zava-mafaty izy tsy ampaninina azy zany betsaka ho iaho Eli dia olombelona tahaka atsika ihany a fa naherin'ny vavaka izy a dia atsika rehetra nytoyany fa tsy any amin'ny sens hoe pozitivena izay zavatra izay fo paherezako ny tenako fa tena hoe iaina natao pratika ekeko fa misy fotoana za zao témoignage ty zaraiko anao ty misy fotoana mivavaka ho an'olona sitrana le olona misy fotoana mivavaka ho aty sitrana question be zany a tsy sitrana ny tenako mijaly miady ary misy fotoana tena hoe miditra anaty sommeil profonde mialatsiny amin'ny teny an'izay entin'ny fanahy de mahita fahitana efa nataoko témoignage teto zay a natao opération tany amin'ny hôpitaly a tato an-trano tena hoe monsieur de battre toy ny hoe anatin'ny fosse commune fasana iombonana karazan'olona maty rehetra zao miseho aminao daholo de à la fin am'izay a rehefa mika de misy sosona io le sosona hoe voatrobaka pratique zany zavatra resantsika zany de tsemboka be mivantako a reraka be tsisy ohatrany a ny sindany aretiko a miaraka am'izay koa lasany nofo ratsy a tsapako mihitsy tena hoe ohatrany hoe révolucide tena hoe mivatanao mihitsy ny miaina an'le izy fa tsy afaka manao nin'inona ianao tsy afaka miantso an'izan'izy ianao fa miady amin'io zavatra ianao ny tiako tenenina am'izany de hoe misy fotoantsika tsy sitrana fa eno tsara ty zavatra lazaiko ty ny tsy fahasitranatsika de tokony ho fatatsika amin'Andriamanitra ny antony ary zay a de mitohy amin'ny hoe mila manana lien amin'Andriamanitra izany sika raha mana sitrana olona anankiray ianao raha mivavaka ao an'olona anankiray ianao ka sitrana le olona azadiny fa tsy ny vavaka ao akory ny hoe zava-dehibe tahaka ny inona eo ihany ny fanomezam-pahasoavana zay afaka omen'Andriamanitra anao afaka ny maharitra na afaka ny ho spontané ihany koa miserana fa ny finoan'ilay olona teo ho sitrana enjeu be zay zava-dehibe zay satria ilay olona teo ho sitrana io ihany koa enjeu be ao anatrehan'Andriamanitra lay toepony fa ianao mety hoe hiraka fotsiny nampiasain'Andriamanitra satria mitady olona Andriamanitra ampiasainy ny message atsipoko am'izany de be da be ny olona milaza azy hoe za dia mpitsabo za de cela za de kinésithérapeute za de coach ana développement personnel za de hypnotiseur afaka manalanao misikara afaka manala ny phobie anao manala ny tahotra sy ny tebitebinao ny dépressionao stressinao sy ny sisa rehetra tsy misy salut zany tompoko fa ny finoan'ilay olona ary miaraka am'izay a fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra tsy misy asako tsy misy na tahaka ny pitiko ara tsy misy avaty amiko ary tokony anaiky an'izany a ny olona anankiray a nampiasain'Andriamanitra Andriamanitra ny miasa lay olona ny fantsina instrument fotsiny tokony manaiky an'izany izy fa be da be ny tsy manaiky an'izany bref amarana ny sujet aritsika satria ilay science na hypnotisme de hoe averina ny confiance anao zany a à l'intérieur anao noho ilay tahotra zay nanandevo anao ohatra izany noho ilay phobie noho ilay anxie peur tsy hita hoe voaporofo hoe ahoana natonga an'izany tahotra tao anatinao zany noho ilay stressinao noho ilay dépendance anao de misy thérapie atao aminao a hypnotisme de misy olona mampiditra anao anatin'ny état de sommeil profond rehefa viravirainy sy lalaoviny conscience anao sy ny inconscience anao sady mamitina aina zany doro izy izy a de ampidirinao anatin'izay déclic izay ianao a de rehefa tafiditra ao ianao de izy am'izay manao ny opération rehetra izy no mirestauré fa ny tena marina dia entiny manao voyage a ao anatin'ny état de inconscience ianao a dia omeny a toy ny asiny hoe anestesia omeny a solution amin'ny famirapiratana de volo ny tena ty an'izay a fa pahitana fampiainana anao a
ao anatin'izay état d'inconscience zay ianao tena mandinika ianao hitanao reo ny olona mpanao hypnotisme reny rehefa pris en science izy de izy am'izay hoe fa manao hypnotisme spectacle zany de avy am'izay izy miteny hoe ianao a dia mila mampiana vatana ianao mila manantonana ianao rehefa fa misy science tsara atao aminao sy ny sisa rehetra voavakiny ny ao anatin'ny lohanao pary analyse ny tiako tenena am'izay fa tsy discernement satria Andriamanitra ihany no mahavakiny any anatin'ny lohantsika fa noho lay ianao noentiny tao anatin'ilay état de sommeil profonde de par expérience sy à partir ny élément rehetra izay ny lalaovany ianao teo sady ny analyse be da be izay vitany no ny cité azy tsiraray dia antsony am'izay ianao a mitoy ihany zany ilay filalaovany ianao de ny pira sy ny tena hoe mamoehitra raha araka ao ny fanazavana de izy mihitsy zany no maka ny toeran'i Jesosy Kristy am'izay izy mihitsy no misolo toerana an'Andriamanitra tsy to misolo toerana ny fanamasina satria asan'ny fanahy daholo no zany ataony devoly usurpation sy plagiat zany amin'ny alalan'ny agent coach na développement personnel hypnotiseur sy ny sisa rehetra halleloja mila tonga saina isika sœurs sy frères maranantsika azy de ny Jaona voalohany toko fa 4:15 efa itsika rehetra ny soratra masina Andriamanitra dia fitiavana izay rehetra tsy tia de tsy mahalala an'Andriamanitra satria Andriamanitra dia fitiavana lay fitiavana hoe Andriamanitra fitiavana eto dia resaka salut ny olona izany zay miaborde thérapie aminao miaborde conseil aminao miaborde zavatra be da be isan-karazany aminao torohevitra na ohatran'izany ihany koa hoe ao anaty tao ianao de hoe mitondra teny fampinoana sy ny sisa rehetra rehefa tsy salut ilay objectif famonjena dia mailo ianao za tsy miteny hoe vafoira mailo ianao zay fa mety 70% na mety 100% mihitsy dia œuvre du diable asany maizina de la hoe Andriamanitra fitiavana arak'ilay toko sy andininy be da be fampisehoan'Andriamanitra ny fitiavany teo mitempo amin'ny mahanatiora an'Andriamanitra tia azy fa fonombola mpanota isika de maty hamonjy antsika Kristy dia resaka salut daholo ny bazany zany rehetrarehetra izany ny fitiavan'Andriamanitra dia monsieur basé amin'ny salut foana salut de tsy inona fa fiainana manak'izay fahaterahana indray fanomezam-pahasoavana sy ny sisa rehetra ny ministera anankidimy ainsi de suite ny talenta vokatry ny fanahy sy ny sisa rehetra mampanaelo riavana dia ny fiangonana amin'izao fotoana iresantsika izao sœur Sara disciple Yeshua Zion be da be ny pastora ny manao pratika hypnotisme manjerajerapino raha petraka ao ny fanontaniana de hoe ino moa zany ny objectif an'Andriamanitra amin'ilay hoe menjera lay pino menjera zany lay pino de atera lay pino daraboko za tsy miteny hoe Andriamanitra tsy manjera-pino Andriamanitra Dieu est grand Yeshua El Shaddai le tout-puissant capable de tout fa du moment io misy pino mianjera kanefa lay pino rehefa mitsangana avy eo isaky ny mamonjy fivavahana izy isakalady de menjeranjera foana ao am-piangonana fa ny vokatry ny fanahy ny fruit de l'esprit tsy tantaratra eny aminy ny fanomezam-pahasoavana tsy maharay ministera mihitsy izy pintsotra foana izy mibata W foana ny asany ao am-piangonana mikosika
mikosika manadio fiangonana izy, manasa toilette fiangonana izy, mitatotra manao déménagement ny pastory izy, metsena ny sakafon'ny pastory izy, zany sanatriny zany hoe manompo olona fotsiny izy, mbola tsy miresaka ka extrême zany, ka extrême resaka de mitsangatsanga izy a, manota mihitsy izy, andevonota misy zany tellement lay fiangonana resaka hypnotisme tsy médical fa spectacle, ohatran'ny foire, cabaret, boîte de nuit, hypnotisme daholo ny anatin'ireny, mena ambiance lay olona. De lay pastora na lay goro na lay izay efa nandalina sy nianatra, surtout zareo Afrique du Sud ao, ny Européanina koa mahay an'izany tsara. Ary peta be mihitsy ny fiangonana hoe misy vazaha tonga ao amin'ny toeram-piangonana anankiray na misy afrikanina na misy olona hafa firenena hafa volokoditra, bishop, révérend, dada, imama sy ny sisa rehetra. Zany hoe izay grade zay fotsiny ihany dia efa manendry, mamono lolo. De in'olona iny rehefa tonga amin'ilay fiangonana dia manana autorité absolue, maminaninany. Masoko zao nefa témoin an'izany. Ianao de zao, ianao de zao, ianao de zao, ianao de zao, ianao de zao. Tsy zavatra ratsy mihitsy amin'io. Fa ny tenako anefa nitondra faminaniana anankiray tao amin'ilay fiangonana, saiky rava ny fiangonana. Ndroasina ny tena. Bref. Peta be ny fiangonana manao pratika na hypnotisme, tsy développement personnel fotsiny ihany, resaka coaching na alaina ny verset de entina paherezana pino hoe ianao a rehefa misy fahorinana, misy fahalemena tahaka an'izao de ty misy ny verset mifanaraka amin'iny de iny no torina, de iny no appuiena, de iny no entina andaminana ny lay fitebiteby sy fikorontanan-tsaina ao anatinao, développement personnel, fa tsy misy zava-pana, tsy misy herin'Andriamanitra, tsy misy batisan'ny fanamasina. Ripetera ny toriteny 3 arivo lahy tonga de resy lahatra ivelan'ny zaza mambehivavy. Miaraka amin'izany olona tonga de manolo tena atao batisa. Amin'izao ngamba raha hoe misy pasteur 3 arivo mitory teny de tsy haiko hoe olona firy ny resy lahatra. Zafady amin'izay teniko zay a, mialatsiny a. Mialatsiny efa vazivazy kely iny. Fa tellement mampanaelo fa presque pratika na hypnotisme zany no manjaka sy manapaka amin'ny fiangonana. Tany ianao tsofotsofoka amin'ny fiangonana be da be isan-karazany reo, sans exception, aparan'ny fiangonana zokiny. Resaka fiangonana zokiny indray de ny développement personnel indray ihany no mipetrapetraka. Zavatra noratovina tany amin'ny théologie ny développena. Mialatsiny a, carré be amin'ny resaka. Za tsy miteny hoe izy rehetra. Tsika matsy mora susceptible izay. Fa izany ny zavatra misy amin'ny fiangonana zay rehetra zay itsahana, zay visitenao. Tsindratsindaka mandehandeha, mitady état second, mitady an'izay sensation zay, mitady an'izay fahatsapana izay. Zany hoe le fahatsapana mihitsy no tadiaviko, lay émotionko mihitsy no tia atsapy, te hitomany, ataoko zay hitomaniko, ataoko zay ampitsikanikanana, de hoe ny fanamasina no mampiresaka ana, mampime a. Ora nefa za mihitsy no déclenché an'ilay état de second. Zany hoe miditra ao anatin'ilay domaine na hypnotisme lay olona volontairement, etsy andaniny ihany koa ny sasany de pastora mihitsy no mametra tanina sady manosika no sy ny sisa rehetra, hypnotisme daholo zany. Be da be oa, be da be. Matory amin'izay ny mpino. De rehefa matory ny mpino, de ampanofisina azy ny paradisa, de ampanofity avy eo manao témoignage amin'izay de za nahita anjely a, za nahita zavatra misy zany, ohatran'izao paoziny, ohatran'izao, tsy misy resaka asany. De le ranabavy anefa avy eo mampime be ny fiainana, nahita anjely izy amin'io. Fa ny tena marina, napatorian'ilay pastora tao anatin'ilay hypnotisme izy, napatorian'ny devoly, napatorian'ny démonie, napatorian'ilay fiangonana tao anatin'ilay éthique na développement personnel sy lay resaka coaching sy lay resaka hypnotisme séance
démoniaka reny no mikirakirana azy de manao témoignage am'izay izy de zay no manao tache d'huile de lasa na le olona tsotsotra kely tsy mba hoe tsotra ihany izy tamin'ny voalohany 1 mois 2 mois 1 an après 2 années am'izay izy lasa mpanaratra ny ranoko izy lasa mpandende ho azy tsy aminapa eo izy mitady an'ilay sensation mitady an'ilay zavatra mangovitra amin'ny tadiaviny zay fa tsy volonté divine akory nefa le izy fa déclenché any anatin'ny émotion an'ilay izy satria ilay groupe tarika an'ilay fiangonana mihitsy no mapiditra pratika anazy ao anatin'ilay fampatorina de ao anatin'ilay séance na hypnotisme am'izay lazaina fa fanjakany lanitra sy fampahitana ny toriteny rehetra ao ny zavatra rehetra atao ny fanosorana menaka ny fanosorana diluile ny fanakopakopahana mosoara ny sofla sy ny sisa rehetra peta be mihitsy hypnotisme daholo ka mitandrema isika fa ny devoly fahavalitsika dia merina taka ny lioana mitady zay arapany isan'andro miambena mahonona tena indre tahaka ny mena rano biby maloto mora tahaka ny voromailala ara-panahy daholo ny zavatra resantsika zany zany azo ny zaraina fa misaotra antsika rehetra tapitra ny fotoana makasitraka Jesosy ny fitiavanao makasitraka ny amin'ny fampahafantaranao fampahalalana avy aminao de raina ny anaranao ray tsy to tsaboy izahay sitrano izahay aza vela ho viravirain'ny olona ny émotion anay aza vela ho viravirain'ny karazana coach sy ny karazana hypnotiseur sy ny karazana gourou d'église sy ny karazana bishop Cohen faux pasteur évangéliste sy ny ohatran'izany ireo mpanao usurpation an'ny ministère anankidimy sy ny fanomezam-pahasoavana anankisivy aza vela ho viravirain'ny ambody ny tafody zanak'ondry izy reny izahay sokafo ny masonay mifoazy Jesosy Kristy foazy izahay izay matory ampazavanay ianao ataovy tsapanay fa fony mbola mpanota izahay dia maty amonjy anay ianao ataovy voaray anay zany teny zany ataovy tena hoe renay fahatsapana fiainana ao anatin'ny conscience ao anatin'ny fahatsapana izao mifo izahay amin'ny toromasonay de mahatsapa mahiratra very izahay vonjeo izay Jesosy atolotray anao ny tenanay ho tsabonay atolotray anao ny mombanay rehetra koro amin'ny esprit marina aminay ny teninao ray tsy to Andriamanitry ny fiadanana ny anamasina anay rehetra samy ho tanteraka samy ombinina avokoa ny corps âme esprit anay mba tsy anatsiny izahay amin'ny fotoana iavinao eny amin'ny rao lanitra amin'ny fotoana iavinao tampoka tahaka ny mpangalatra amin'ny fotoana iavinao araky ny alehibe ny fitiavanao ampio izay Jesosy Kristy ianao no anambina anay ianao no miaro anay tomboka asian'izany vavaka izany de ny drama herin'i Jesosy Kristy sy ny herin'ny filazoantsara teo amin'ny azo fijaliana ny aja sy ny dera anao irery any iao Elohim mahatramy taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay alleluia amen makasitraka atsika rehetra mialatsiny amin'le sokomatera tsy voavaly fa lavabe ny fotoana amanaraka indray mijery loha hevitra hafa isika pratika foana décortiquer zavatra ohatran'izany tsika mahafinaritra ahafahantsika mamantatra ny sain-dalin'ny satana de ataovy partage ny vidéo raha manam-potoana isika raha misy zavatra adsoina tsy mety antsio nambarako aitsio tena zavatra tiako zany lazay ho anatin'ny commentaire sy ny sisa rehetra any tainy Jesosy Kristy mirahasoa antsika rehetra fiatanana